finoana, fanantenana ary fitiavana. Zay no tinyky fanaovantsika androany, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Mbola manolotra indray ny arahaba ho antsika amin'ity androany ity. Tafahoana isika dia mipolotra ao am-bavao zany fifaliana, mifampiarahaba aminao izany amin'ity anio ity. Tinononao aminao indray ny fiadanan'ny tompo mba hanjaka tanteraka ao am-ponao. Tsy hoe mahazatra antsika fotsiny izany, fa tena irina mba ho tanteran'Andriamanitra ary vitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny maneho ny fiadanana androany. De ary hivavaka isika hanomboka ny dinika. Rainay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, misotronao izahay noho ny fitiavanao. Misaotra noho izao fotoana omenao anay izao indray, ahafahanay manovo fahalalana, manovo hery, mandray taro-dalana mba ahafahanay mandeha mahitsy eo anoloanao eo amin'izao fiainana mbola diavina izao. Mamelany elokay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao zahay. Fanena masina ary no irina hitarika ity dindinika ity. Tinonona sy angatanany vavaka, anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina atao tadina no diniky fanaovantsika androany. Korintianina voalohany toko 7:10 ka ny andininy 7:10 manao hoe ary ankehitriny. De reto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany ny anarantsika hatreto fa ny fitiavana maro-po, mora fanahy, feno fifaliana, mandefitra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra, miaritra. Satria Jesosy dia izany rehetrarehetra izany. Rehefa hitantsika amin'i Jesosy ireto ireo, dia ny dingana manaraka izany izao andeha hanahaka an'i Jesosy. Ary zany raha teo ny fanirian'i Paoly ho an'ny mambra ny fiangonana tany Korinto tamin'izany fotoana izany. Ina mantsy zavatra mitranga? Raha esorina mantsy ilay teny hoe tsy eo anoloan'ilay tsy ataon'ny fitiavana amin'ny voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10 manomboka amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny 7, dia zao ny zavatra mitranga, zavatoza. Dia mahazo sary anankiray tsika ny hoe ohatrohatr'izao ve zany ny fitondrantenan'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany? Miarina, mirehare, mieboebo, manao izay tsy mamendrika mitady ny azy, mora sosotra, mitsongoloka amin'ny fahadisoan'ny hafa. Mpiara-midinika namana, soa ihany fa nasehon'ny Paoly, fa tsy tokony izany no fitiavana nasehontsika. Mampalahelo ao am-piangonana ve? Ao an-tokantrano ve? Eo amin'ny fiarahamonina ve? Mbola misy mialina sy mirehare, mieboebo, mitady ny azy, mora sosotra, ary tia mitsongoloka ny fahadisoan'ny hafa. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny tari-dalana menantsika. Mbola betsaka tokoa ny tokony ianarany. Mbola betsaka ny tokony ianarantsika tsirairay avy mikasika an'ity fitiavana ity. Ary zay nahatonga ny Paoly namarana ilay fizarana amin'ny fitiavana io, ka nilazan'ny Paoly mamandrakizay ny fitiavana sy ny fampirisihana antsika aneho ilay tena fitiavana marina. Indray androany mantsy dia tsy ilayntsika intsony ny faminaniana. Indray androany mantsy dia fiteny ray ihany ny fampiresantsika. Ary ny fahalalan'olombelona izay tsy tanteraka dia hosoloana fahalalana vaovao izay tanteraka ao amin'Andriamanitra. Hitsahatra ny fanomezam-pahasoavana rehefa tratra ny tanjona hampisy azy. Fa zao ny zavatra mitranga amin'ny andininy 10. Korintianina voalohany toko 7:10 andininy 10. Korintianina voalohany toko 7:10 ka ny andininy 9 no vakitsika, andininy 9. Fa ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levona, ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, ny fahalalana dia ho foana. Eo amin'ny andininy 10 dia zao no voalazany hoe fa rehefa tonga ny tanteraka
dia tsy ho sombotsombony intsony. Le mpiara-midinika namana, zava-dehibe ny mieritreritra fa aika ity fitiavana ity tsy ho levina mandrak'izay. Ary zay no nilazany Paoly hoe ireto telo reto no mitoetra: finoana, fanantenana, fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe am'ireo. Rehefa tonga tokoa mantsy Kristy dia isolo toerana ny finoana, isolo ny finoana ny fanantenana. Ary tonga zava-misy ilaina antenantsika altrin'ila. Ary dia zava-dehibe ny fitiavana am'izay fotoana izay, le marika amantarantsika ny toetra n'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy ilay fitiavana. Kanefa amin'ny lafiny anankiray dia haritra mandrakizay koa ny finoana sy ny fanantenana. Ny finoana amin'ny mahafanandramany famonjena azy, ary fanantenana amin'ny fahamafanirina sy zava-misy azy amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Ny mpiara-midinika namana, tiako indrindra mba hitoetra ao am-pontsika io fitiavan'Andriamanitra io. Tsy hoe ela mantsy dia ahitany tombo isika mifanatrika azy. Zao ny voalaza amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ka andininy faharoa ambin'ny folo. Fa ankehitriny isika dia mizaha eo amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombony no fantatro, fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana. Mpiara-midinika namana, mandra-pahatonga izay fotoana izay dia ireto telo reto no mamolavola ny fiainantsika. Mandra-pahatonga ny fahitantsika an' Jesosy eny amin'ny raolandra dia ireto telo reto no iainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Voalohany, finoana, ampitomboana ny finoana. Fanantenana, tehirizina mandrakariva le fanantenana. Ary fitiavana, iainana ny fitiavan'Andriamanitra. Raha izay no zavatra misy, dia miaina amin'ny fahafenoan'ny fiainana kristianina amin'ny fanampian'ny fanahy masina isika rehetra amin'izay fotoana izay. Ny tompony ombanao, ombantsika rehetrarehetra, ka ho hita amin'ny fiainanao ane le teny manao hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ny anehoanao an'izany dia le telo reto Kristy Paoly hoe ireto telo reto mitoetra: ny finoana, fanantenana ary fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Andao ary asehontsika eo amin'ny fiainantsika izany fitiavana izany, ka atombokontsika ao an-tokantrano izany fitiavana izany, ary mivoaka manodidina antsika tsirairay avy. Hivavaka isika hanamafisantsika izay dinika izay. Raha eo tianay, raha ny fitiavanao no ampitoerinao ao am-ponay androany. Tianay, raha ny fitiavanao no ampitoerinao an-tokantrano misy anay androany, eo amin'ny tontolo manodidina anay rehetra. Tianay, raha ny fitiavanao no anjaka eo amin'ny fiainanay, ary dia ampitombonao ny finoanay, fomenao anay zany, ary tehirizinao am-ponay ny fanantenana, fa ho tanterahinao amin'ny fiainanay izany fitiavana izany. Dia mitahery anay amin'ity tontolo andro ity. Tononona sy angatana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.